Vavawafa anatin'ny tontolon'ny fanjifana soamatsina herinaratra kosa Antony maro no mety mahatonga ny fahatapahan'ny jiro raha ny fanazavana moa izay nentin'ny tompona andraikitra iray avy eo anivon'ny Jirama ary misy ny fandraisana andraikitra araka izay entimanana atao manoloana izany. Anisan'ny mampitaraina ny mponina eny amin'ny faritra sasany ihany koa moa amin'izao fotoana izao ny tsy fisian'ny takamoa eny amin'ny andrin-jiro ka dia nisy ary ny fanamariana avy amin'ny tompona andraikitry ny Jirama. Antony roa no mahatonga ny fahatapahan'ny jiro na ny coupure raha ny voalazan'ny tale teknika an'Antananarivo. Mety ho tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe coupure programmée izany na ireo fahatapahan'ny jiro fantatra mialoha noho ny fisian'ny asa fanamboarana na fanatsarana izay tsy maintsy atao. Misy ihany koa ny fahatapahan'ny jiro izay antsoina hoe coupure non programmée izay tsy fantatra mialoha ary tsy afaka ampilazaina mialoha arak'izany. Betsaka ny antony mahatonga an'izay dia tsy afaka mampilaza mihitsy ny Jirama satria le izy dia izay koa raha mba tsy mahafantatra hoe fa maninona no tapaka indray ty zavatra ty. Dia ny antony io zany voalohany indrindra aloha zany isika moa zany mahafantatra nareo fa misy ny atao hoe vol de câble. Angalarin'ny olona ny câble zany dia tsy ahita solution eo zany izahay fa tsy maintsy mijery solution ahafahana manolo any câble volé iny. Zay zany ny anankiray zay. En plus iny câble iny koa zany rehefa avy eo rehefa voasolo iny câble iny mety tsy letena satria maika le izy tsy mahazo jiro ny olona dia tsy letena izy indray no anoloana azy eo fa zay voaray aloha. Dia mihena zany miteraka fihenany jiro zany zay zavatra zay. Dia ao anatin'izay zavatra zay misy koa ny atao hoe reny poteau reny mety misy reny domina tomobile reny dia tapaka dia misy coupure-na câble dia miandry dépannage koa zay. Tsy azo programmena koa zay fa tsy maintsy hoe tonga dia panina zay dia amboarina koa zany miandry fotoana ahafahana manamboatra an'izay zany compte tenu ny embouteillage daholo zany rehetrarehetra zany mihazakazaka sy ny karazany ao anatin'le izy. Dia misy koa zany ny resaka hoe ny mpangalatra jiro. Io zany dia betsaka mihitsy zany io fa ny tratra moa tratra ihany fa ny tsy tratra mbola mitohy ihany. Be dia be ny mpangalatra jiro zany dia tsy mahazaka le trano-jiro, tsy mahazaka le transformateur dia tratra ny saturation. Dia rehefa saturé indray zany le transformateur amin'izay fotoana izay dia misy moa ny mipoaka mihitsy le transformateur heninareo angamba. Manoloan'izay dia anisan'ny asa izay tanterahan'ny Jirama indrindra eny amin'ny faritra Mandrosoa Ivato iny raha ny fantatra ny fitaritana câble sy ny fanamboarana fusible raha tsy laza afa-tsy ireo. Mikasika ny resaka fanoloana ny takamoa eny amin'ny andro-jiro indray izay mampimenimenina ny mponina any amin'ny faritra maro dia fantatra fa misy ny fiara-miasa eo amin'ny Jirama sy ny commune. Anjaran'ny fokontany raha ny fantatra no tokony mampandreny boribory-tany misy azy ary ity farany no mampafantatra izany any amin'ny direction teknika eo anivon'ny commune. Izany direction teknika izany no manome ny takamoa apetaka amin'ireo andro-jiro ary mampafantatra ny Jirama ny asa mifandraika amin'izay izay tokony tanterahina.